mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay avy indray tonga tao amin'ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity alahady 27 septambra ity. Milohan'ny dirantsika ny amin'izany dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izay mbola afaka mandray toromarika avy aminao hatrany amin'ity anio ity. Ngataka aminao Tompo mba hitaridalana anay ary mandresy lahatra ny fonay anaraka ny fahamarinana avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe torohevitra ho an'ny zanaka. Inona no torohevitra omeny Paoly ny zanaka ary ahoana no ampiasan'ny testameta taloha hanohanany an'izany torohevitra izany. Izao ny voavaky ny teny amin'ny Efesiana 4:1-7. Anaka, manekeny ray sy ny reninareo ao amin'ny Tompo fa marina izany. Manaja ny ray sy ny reninao fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana mba hitasoa ianao sy ho maro andro ambony tany. Amen. Dia sika hakasary an-tsaina ny mpino mamaky ny taratasin'ny Paoly ao amin'ny trano fiangonana Efesosy ange. Tanan-dehibe miroborobo fantatra izy io ary mba hatakarantsika amin'ny fahafenoan'ny torohevitry Paoly ho an'ny zanaka. Mety hanondro sokajy taona isan-karazany teny hoe zanaka eto. Tatekina amin'ny teny Grika no ilazana azy satria zanaka dia eo ambany fahefany ray aman-dreniny hatramin'ny 90 taona ny rainy izany araka ny fomba Grika na mandra-pahafatin'ny ray am-pianakaviana mihitsy raha araka ny fomba Romanina. Mbola tanora ihany ireo zanaka ireo ka mbola mira ny fiahian'ny ray aman-dreniny ary efa tanora koa ka afaka mifidy samireriny eo mpianatra Jesosy. Irentsika i Paoly manao antso amin'ny zanaka izay mivavaka ao amin'ny fiangonana kristianina mba hankatosy hanaja ny ray aman-dreniny ao amin'ny Tompo, izany hoe ao amin'ny Kristy. Asaina isika eto hanaja ny zanaka araka ny maha-mpianatra Kristy azy ireo ka hampandray anjara mavitrika azy eo anatin'ny fotoam-pivavahana. Manjary manandanja lehibe io andininy eo amin'ny fanabeazana ny zanaka sy ny fikarakarana azy. Ny baikon'ny Paoly dia ankatoavin'izy ireo dia tsy mitsahatra ao amin'ny toe-javatra rehetra izay tsy hakanavaka tsy akory. Raha mifanipaka amin'ny fitakian'i Kristy ny baikon'ny ray aman-dreny na dia mahiry dia mahory toy izany aza ny zava-misy dia Andriamanitra no tsy maintsy ankatoavin'izy ireo. Ankatoavin'ny zanaka izany sika hitokiany amin'izay rehetra mety ho vokatra izany. Ny didy 5 no amaranan'i Paoly ny anatra ataony ho amin'ny zanaka. Manambara izany fa omeny lanja ambony ny didy 10 ho mpitaridalana ny mpino. Atombony ny fitanisana ny didy 5 manao hoe manaja ny ray sy ny reninao izy ary asiany fanazavana manaraka an'izany. Fa izany no izy ny didy voalohany misy teny fikasana. Avy eo farana ny fitanisana ny didy 5 manao hoe mba hitasoa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Manambara io didy io fa ny fanajana ny ray aman-dreny dia isan'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny olombelona mba hanambinana anazy. Na tsy tanteraka toy inona aza ny ray aman-dreny dia tsaroa fa ny fanajana azy ireny dia mahatsara ny fahasalamana sy mitondra fiadanana avokoa.
ho antsika ankehitriny dia mbola mitoetra mandrakarivany koa izany teny izany. Tsaroa fa didy voalohany misy teny fikasana dia ny fanajana ny ray aman-dreny. Aoka tsy ataontsika tsinotsinona izy ireny fa tahaka nanirahany ray atsika izay mba hanajantsika izy ireny satria fatany fa raha manaja ny ray aman-dreny isika dia mavita manaja azy ihany koa, mavita ny ray mpamorona atsika mpamonjy atsika. Ary aoka ny fifanajana rehetra manomboka eo amin'ny isa-tokantranontsika amin'ny ray aman-drenitsika, eo amin'ireo nahabe atsika, eo amin'ireo olon-dehibe rehetra eny fa na dia tsy niteraka azy fa na ireo ray aman-dreny ara-panahy na ireo ray aman-dreny ara-nofo. Amen. Rainay masina tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity anio ity, mangataka aminao izahay Tompo mba ho ampiany fanahinao masina, mba hitondra tena araka ny sitraponao ka hianaja tokoa an'ireo ray aman-dreny na ara-nofo na ara-panahy. Ampio izahay mba ho tanteraka aminay tokoa izany teny fikasanao izany ka mba ho maroano sy ambinina tokoa izahay amin'izay rehetra ataonay. Ary aoka ny fitiavanao sy ny voninahitrao anenika ny toerana misy anay hatrany. Tonoina sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.